Fifaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no anolorana anao indray ny mety ho toetoetry ny tonotaona na atsontsika hoe prévision saisonnière mandritra ny 3 volana ho avy ny volana septambra hatramin'ny volana novambra 2024. Mbola mivadibadika ilay andro, mbola heno hatrany ilay mangatsika amin'ny ankapobeny saika manerana an'i Madagasikara. Ho jerentsika ary hoe manahoana aloha mpamaritra ny toetr'andro saika maneran-tany. Ny fiafanan'ny ranomasina manodidina ny fehitany hatrany no singa maritantsika an'izay mpamaritra ny toetr'andro amin'ny ankapobeny. Raha ny saritantsika teto tamin'ny volana aogositra dia mbola mibahana ny atsika aty amin'ny ranomasimbe pasifika. Zany hoe atsotsika hoe mbola ao anatin'ilay trangalany iny hatrany zany tsika amin'izao fotoana izao. Raha momba ny ranomasimbe indiana kosa sy ny manodidina an'i Madagasikara, izao saritantsika izao dia mbola ahitana miloko manga kely aty amin'ny manodidina Madagasikara, zany hoe mangatsika kokoa fiafanan'ny ranomasina manodidina ny fehitan'i Madagasikara raha oharina aty amin'ny faritra Australiana. Izay ny mpamaritra ny toetr'andro. Ho jerentsika amin'izay hoe manahoana ny resaka maripana sy ny tandrotsakorana mandritra ny 3 volana ho avy sy ny volana septambra. Ny momba ny maripana aloha no jerentsika voalohany mandritra ny 3 volana ho avy. Izao saritantsika izao ny miloko manga ahitana ny faritry Diana, ny faritry Sava, Mahazikely, ny tendrony avaratry Analanjorofo sy Sofia dia mangatsika mihoatra ny tokony ho izy izay maripana izay. Ny miloko mavo kosa ahitana ny Sofia amin'ny ankapobeny, ny ilany atsinan'ny Boeny sy Betsiboka, ny faritra atsinanan'ny Avotany, ny faritra atsinanana ny Analanjorofo, ny faritra Alaotra Mangoro ary ny faritra Vatovavy dia manodidina na midina kokoa no tokony ho izy izay maripana izay. Ny miloko volomboasary dia midika fa manodidina na miakatra kely kokoa no tokony ho izy ny tany maripana, ahitana ny faritry Melaky, ny ilany andrefan'ny Betsiboka sy Boeny, ny tapany andrefan'ny faritany Mahazo, ny avaratry Menabe, ny aty amin'ny faritry Amoronmania, ny faritra Otmatsiatra, ny Orombea, ny faritra Fitovinany ary faritra Atsimo Atsinanana. Ny faritra sisa kosa izay miloko mena izao hitantsika izao ny aty amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'ny nosy dia mafana mihoatra ny tokony ho izy izay maripana izay. Izay momba ny 3 volana ho jerentsika indray ny volana septambra. Mbola heno hatrany aloha izay atsika izay amin'ny ankapobeny indrindra any amin'ny tendrony avaratry ny nosy sy ny aty amin'ny faritra atsinan'ny Avotany, ny ilany atsinan'ny Madagasikara ary ny faritra avaratra andrefan'ny nosy izay manodidina na midina kokoa mihoatra ny tokony ho izy ny tany maripana. Ny faritra sisa kosa ny ahitana ny faritra andrefana rehetrarehetra tafiditra amin'izany ny andrefan'ny Avotany sy ny tapany atsimo dia manodidina na miakatra kokoa no tokony ho izy izay tany maripana izay. Izay ny momba ny maripana ho jerentsika amin'izay hoe manahoana ny tandrotsakorana amin'ny ankapobeny mandritra ny 3 volana ho avy. Izao saritantsika izao indray araka ny mahazatra ny miloko maitso dia manodidina na milatsaka kokoa no tokony ho izy ny tandrotsakorana aty amin'ny tapany avaratry ny nosy manomboka aty amin'ny tapany avaratry ny Avotany ary ny anavaratra hatrany. Ny faritra sisa kosa ny aty amin'ny ilany andrefana mihaza amin'ny faritra ny Vakinakaratra, Amoronmania ary ny Anatsimo hatrany sy ny tapany atsimo rehetrarehetra iny dia midika fa ny loko manga dia midika fa manodidina na mihoatra kokoa no tokony ho izy na manatombo kokoa no tokony ho izy ny tandrotsakorana. Ny volana septambra kosa tsy dia tena ahitana fiovana be fa mitovy ohatrohatr'izay ihany satria ny aty amin'ny faritra avaratry nosy manomboka amin'ny faritany Antananarivo dia manodidina na miaina kokoa no tokony ho izy ny tandrotsakorana, fa ny faritra andrefana sy ny tapany atsimon'ny nosy rehetrarehetra iny dia manodidina na manatombo kokoa no tokony ho izy izay tany rotsakorana izay. Izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo naroso anareo indray tamin'ity volana ity dia manome fotoana anareo indray amin'ny volana manaraka indray izay hanomezana anareo kokoa ny momba ny toam-pahavaratra mandritra ny taona 2024 sy 2023. Dia mandrapitafa tompoko veloma tompoko.